toy izao ndraiky avana ny teny zaraina zay omenantsika anio. Anao ny safidy izay tsy mibebaka dia hiara-ny fahatezeran'Andriamanitra. Araka ny voasoratra ao Romanina toko 4:5 amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa niditranao sy ny fonao tsy mibebaka no iraketanao fahatezerana ho anao amin'ny andro fahatezerana sy ny fampisehoana ny fitsarana ny marin'Andriamanitra. Eny, mitarika amin'ny fahoriana sy fahantrana izany. Araka ny voasoratra ao Romanina toko 4:5 amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa ho an'izay mitady ny ho an'ny tenany ihany kosa sady tsy manaraka ny marina fa ny manaraka ny tsy marina dia fahavinirana sy fahatezerana, eny fahoriana sy fahantrana ho an'ny fanahin'ny olona rehetra izay manao ratsy, amin'ny jiosy aloha dia vao amin'ny jentilisa koa. Izay manao ny tsara kosa dia hiadana. Araka ny voasoratra ao amin'ny Romanina toko 4:10 amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa voninahitra sy laza ary fiadanana kosa ho an'ny olona rehetra izay manao tsara, amin'ny jiosy aloha dia vao amin'ny jentilisa koa. Fidioam-pamonjinao Kristy dia hiaina ilay fiadanana anaty mandrakizay ianao. Matokia, mandram-pioana tompoko.